Tonga sao daholo zanagasikara raha tafa mahakasika fanan'olondreo resantsika androany dia nisy testosterone aiza ato amin'ny vatantsika no misy anazy dia ny hoditra raha toka mahatsapa ianao fa hoe simba ny hoditrao be moa loatra dia misy ny antsoina dermatologue manantona ireny isika satria ireny no mpitsabo mahakasika ny hoditra fa aza mandany andro manosotra manala panda manala mony tsy vahaolana izay aiza amin'ny vatantsika ihany koa no misy anazy dia ny tatavy any amin'ny tatavy dia aty anatin'ny atidoha eo ihany koa ny fo ny vo ny tsinay misy ny testosterone daholo izy zany. Inona ary zany ny olana raha toa ka hoe ambany ny tany testosterone satria ilain'ny lehilahy io mba hiakatra kokoa ny fientanan'ny lehilahy very tadidy sadidiko voaka kely ny trano io lahy andeha hivoaka dia ohatrany adin'ny lehilahy hoe inona ilay zavatra tokony atao olana izay kizitina tsy voatery vehivavy ihany kizitina fa ny lehilahy koa mba somary eo koa ela mba kizitimbelona dia ny maina ny molotra nefa manao vaseline manosotra le baume sy ny rehetrarehetra ireny sika somary menaka le fatao amin'ny hoditra ireny mba tsy ho maina eto ihany koa vakivaky ny tongotra dia mahatsapa ianao hoe maina ny maso ody maso rehetrarehetra hitanareo rehefa mikipikipy ohatran'izay foana kipikipy tsy fatapiaviana izay ianao dia manana olana amin'ny testosterone. Mitsamboly ekena tsy maintsy mitsamboly isika indrindra fa rehefa mibango volo zao dia mitsana ny volo fa na izany na tsy izany ara lasa somary mitsana loatra le izy dia dikazay mila tonga saina ianao hoe misy olana izany. Rehefa mamany isika ohatry ny olona rehetrarehetra hoe mandeha mamany poritra fa raha toa ka hoe poritra tena marary be mihitsy zako mangiry firy manantaina foana rehefa mandeha mamany mety efa misy olana any amin'ny testosterone izany dia dikazay mila ianao manantona ny mpitsabo eo ny kamo na izany na izany tsy hoe kamo fa mahatsiaro reraka fo vao maraina tonga dia ohatrany reraka be izany aiza dia na amin'ny andavanandrom-piainana ary ianao misakafo tsara ny zavatra rehetrarehetra tokony ataonao mety tsara daholo nefa ohatrany reraka ianao dikazay mety manana olana amin'ny testosterone. Tsy mahita tory ekena matory ihany isika menaka fa eo ilay hoe olana ihany koa indraindray tsika tsy mahita tory eny ambofandriana ihany ianao fa amin'ny telo maraina mbola tsy mahita tory ianao nefa tsy maintsy mbola mandeha miasa dia olana izany. Ny diabeta olantsika ihany koa zany amin'ny ankapobeny moa zany ny diabeta hoe ny siramamy sika fa na izany na izany ny tavy be atsika koa anisan'ny olana izay mahatonga ny olan'ny diabeta. Tsara ho fantatsika fa ny diabeta dia mbola tsy sitrany sarotsaratra manala anazy ka raha toa ka mbola tsy tafiditra isika dia mila miezaka ny tsy ho tafiditra. Fihinanana fanafody be loatra vao marary andoha dia paracetamol marary kibo paracetamol marary valany paracetamol dorokomol ny vatana dia hitanao tsara fa drotroka izany ianao dia tsy mety izay. Raha toa ka sendra marary ianao manantona ny mpitsabo mahalala ny fanafody izay mety sahazanao fa tsy hoe mihinan-kinina fahatany akory ianao. Dia ihany koa ny tena olana dia ny fikorotana ny hormone dia mila isika mikarakara ny hormone. Eo ihany koa ilay tsampy masoandro mila mitanandro isika izany akory tsy midika hoe vao potsaka ny amin'ny folo dia eo lahy dia mitanandro dia tsy mahatsimoa dia lahy raha tsy farivandro fa mba mila isika mila ilay hazavany masoandro ny tsika mba mampisokatra ny atidohantsika mila isika iny masoandro iny farafaratsiny mba eto amin'ny hoe 20 minitra na 15 minitra farafaratsiny. Rano tsy maintsy ilaina rano tiako lazaina tsy jus tsy divay fa ilay rano madio farafaratsiny ela mba hoe ato anatin'ny 2 litatra sasany ny misotro anazy. Raha toa ka ririnina isika moa zany tsy dia hoe misotro rano loatra fa ilaintsika ny tsy maintsy misotro rano ao ve. Dia tsara ho fantatritsika fa ry zareo mponina Mongolia ry zareo ireo no manana tana ambony amin'ny resaka testosterone ho andry zany pisy dia manentana andreny zany mba mipingapingana ohatra ka mety amindry le ihany fa ry zareo amin'ile matanjaka tsara ambony tsara ny testosterone any amin'ny fireneny zareo satria maratra 693 ny testosterone ny zareo dia somary ambonimbony kokoa zany ilay fientanany. Na izany na tsy izany ara dia ilaina foana izany ho antsika rehetrarehetra tiavo ny vatanao karakarao ny tenanao fa rehefa salama ianao dia hitanao tsara fa tsy maintsy mahavita foana ianao. Izay mahakasika ny testosterone. Tsy gara ny resantsika androany tsara ho fantatritsika fa ho an'ny lehilahy rehetrarehetra rehefa dangotra ialahy
dia raha mikorina avy any anatin'ny vatany elany no mampatonga ny ela dangitra mahitsy io. Fa tsy hoe nisy taolana tao dia lasa mahitsy ilay izy fa raha fikoriana ny vatany ela avy any no mahatonga an'io. Noho izany mieritreretra tsara ela rehefa le hoe hiaraka amin'ny madama iny satria tsy inona raha ohatra ela ka hoe manana olana mahakasika ny fikorinany raha dia somary sarotsarotra ihany koa avy eo rehefa hiaraka amin'ny vehivavy. Zay aloha tsara fantatsika rehetra. Misy an'ilay antsoina hoe nicotine ao anatin'ny sigara eo dia iny ilay mahadomelina ny raha. Ny dikan'izay zany dia miezaka tsara ela mba hoe raha azo atao tompoko raha misotro toaka sotroiny toaka tsy manino zany fa kosa ny sigara zany tsy reraka ako manora hoe raha azo atao ilay izy dia ajanona. Apotratsika ny sary. Hitanareo ty sary ty eto aho zao. Eto avy hitanareo ty sary ty. Eto ity tsaramaso kely anankiroa ty voa. Eto voan'ny lehilahy dia ity ambany ity ny tatavia dia eto moa zany ny lehilahy rehefa dangitra dia eto ny tiako lazaina dia mifandray latakelahy sy ireto tsaramaso anankiroa reto satria rehefa voadona mafy be zao lahy rehefa voadahaka ny tontolo vao misy mandona mafy be ny latakelahy dia jereo tsara fa mahatsapy ela ohatry voadona hatrany ambava foko izany satria ilay mifandray ireo. Ka raha manana olana mahakasika ny voa ireo tsaramaso anankiroa ireo ela dia hitany ela tsara fa somary sarotsarotra ihany koa ny mahadangitra raha manana olana fipipizana. Raha ohatra mahatsapa hoe mitohana ihany koa ela dia eo ihany koa ilay tsy mahatana many olana daholo izany ho an'ny lehilahy raha toa ka hoe tia lehilahy izany hoe mba ho ela vao tonga. Tsy maintsy manasa institut raha toa ka hoe manana izay olana izay fa tsy mijanona ela be ao. Inona ihany koa ny olana dia eo ilay tsy mahay fofona ka maty ny lehilahy ny elako borosy nify ela eo ihany dia tsy voaborosy ny ela ny lela fa isika rehefa miborosy nify tsara tsy maintsy borosiana eto amin'ny lela satria tsy na mipetaka eto amin'ny lela eto ny potikanina dia mahay mivava ihany koa ianao. Misakafo ihany ianao fa ilay tsirokanina ohatrany tsy dia tsapanao izany ohatry ny ahoana izany sakafo izany eto ilay tsy mety matavy asa taolana kely. Nareo fa tsy mahita hoe ilay olona mpifoka sigara ireny tsy mety matavy mihitsy ohatrany taolana kely ohatrany mizaka ny rivotra izany ry leroa. Eo ihany koa ny sepotra lasa sepotra ianao satria tsy inona manomboka ilay avoka efa manomboka mihasimba sarotsarotra aminao ny miaina. Fa be dia be nge ny olona maty sigara zareo ka miezaka tsy reraka ako manoro hoe raha toa ka azo atao dia ajanona mihitsy ilay izy. Dia eo ilay lazaiko teo ilay hoe tsy mahatsiaro tsirokanina ny tendanao ihany koa satria tsy inona tsy maintsy mandalo amin'ny tendanao ny setroka sy afo be iny dia ny olana ihany koa avy eo raha ohatra ka sendra tsy maintsy hotratra ny homamiadana ihany koa ianao rehefa mitsapoizina. Dia tsara ho fantatsika inona avy ny ao anatin'ny sigara: monoxyde de carbone, misy goudron ao dia misy ammoniaque ao dia misy mercure dia misy firaka dia eo ilay karazana vy izany akory tsy ho ilay hoe vy be hitantsika iny fa vatantsika nge malemy nofo sy rà nefa izany ampidirintsika ao anaty ao dia raha azo atao tompoko ajanona ilay izy satria mahadomelina ny rà dia lasa mora malazo ny lahy rehefa raikitra ny anareo anankiroa. Ao ve izay ny fanazavana mahakasika ny sigara. Hormona ny resantsika manaraka. Inona ny antsoina hoe hormone? Eto amin'ny firifantsika eto no misy anazy ohatra ny paozina fo ilay izy fa kosa mivadika ny paozin'ilay izy eto amin'ny firifantsika eto. Inona ny asan'io dia isan'andro isan'andro mamoaka tsiranoka madinika io hormone antsika io dia aizany mivantana ho an'ny lehilahy dia mipetraka any ambonga, ho an'ny vehivavy dia any anatin'ny atody no mipetraka ilay izy. Dia ilay izy tonga dia gologolo be midina any ambany any fa tsy maintsy mandalo ny vatantsika, mandalo eto amin'ny tenda, mandalo eto amin'ny fo, mandalo amin'ny taova rehetrarehetratsika ao, ny tsinahy, ny aty, ny avokavoka sy rehetrarehetra iny dia mandalo izay ary amin'ny tatavia dia izay ilay izy vao midina any amin'ny bonga sy ary amin'ny atody. Olana dia isika ho an'ny vehivavy izao rehefa mikorotana fadimbolana-ndry jereo tsara fa olana izay ilay hormone indry nisy olana tao tsy niasa tsara ilay izy rehefa kizitim-belona indry
dia dikazay ny hormone indray tsy miasa dia misy fotoana zao ny vehivavy rehefa reraka loatra dia fadimbolan-dry lasa olana lasa ohatrany tsy miverina le izy na koa mety afaka roa volana tany vao tapiko miverina tamiko na koa mety hoe lasa indroa tonga le izy ao anatin'ny 2 volana fikorontanan'ny hormone daholo izy zany rehetra izany ho an'ny lehilahy eto ihany koa lamba misy fotoana ihany koa nge lahy hoe kamo hoe reraka hoe eto ilaiko zitina zay tsy maintsy mila zany isika raha ohatra ka tiantsika mba hilamina tsara ilay hormone antsika ato voalohany dia ahena ny ady saintsika satria io ny tena olana be indrindra ny sakafo hoantsika ihany koa dia mila isika tsy maintsy manindra sakafo hoantsika maraina atoandro hariva aza reraka mihitsy ianao hoe mihinana izay sakafo maraina atoandro hariva tsy midika akory resaky mihetsika ianao dia mitsetsetra tazatazata mihinana foana fa mba ferana ihany koa ilay zavatra hoanina tompoko fa tsy hoanin-kanina fahantany foana ilay izy dia tsara izay mba hasalamany vatantsika ihany koa aloha. Inona ihany koa ny olana dia ilay tavy rehefa ngoza loatra isika. Ny ngeza tiako tsy mitovy ny ngeza sy ny matavy fa misy somary ngezangeza fa matanjaka izy mahavita manao zavatra fa misy ireo tena hoe galona be matavy be fa na hitsangana ary izy tena tonga dia ohatrany hoe lasa tsy mahavita mitsangana tavy zany izay. Dia misy ny toerana fihogo-tranana mandeha makany ianao manina vatana raha toa ka mahatsapa ianao hoe tena ngeza loatra hoe matavy loatra dia eto ilay fanina aiza veranga dia iondrika kely eo ianao dia ohatrany fanina ianao vao mitsangana kely ianao dia fanina ianao midika izay manana olana ianao zany mahakasika ny hormone dia ny torimaso raha ny tokony ho izy tsika tsy maintsy hoe matory foana fa ny olana ihany koa rehefa miantitra isika miakatra fa 7 taona eo dia lasa miakatra menopause ho an'ny vehivavy sy andropause ho an'ny lehilahy efa reraka ihany koa dia midika izay dia somary lasa ohatrany tsy mahita tory ianao io moa zany efa fiakaran'ny taonantsika iny fa kosa mila foana ianao hoe mandinika zavatra tokony ataonao mba hanananao torimaso tsara aiza kosa ve ianao dia amin'ny 3 maraina ve rangahy ianao dia mbola mahavita mitatatata miady aman'olona atao anatin'ny commentaire anaty Facebook rariny ianao raha tsy mahita tory dia ozy ianao ohatray fa naninona ary kay za ny ampiasana ohatrany fanina zany dia ohatrany lasa marary foana ny masoko ka izay vokatra ilay zavatra jerenao lava sy ny adi-tsaina fikizitinanao lava io dia lasa manana olana ianao amin'ny fikorontanan'ny hormone. Eo indray koa marary ny volantsika izany dia rehefa tsy misotro rano lava ianao dia hitanao tsara fa lasa maniry vato ao dia lasa ho sarotsarotra aminao avy eo sady efa marary ianao ny tsy mamoaka tsiranoka ilay ary anatin'ny hormone anao mbola eo ihany koa lasa ny voanao maniry vato satria vokatra ilay tsy fisotroanao rano dia lasa olana izany avy eo be loatra ilay izy dia eo ihany koa ny fihinanana fanafody be loatra tsy reraka ako manoro fa raha toa ka marary ianao dia tsy maintsy manantona mpitsabo ianao dia ny mpitsabo no manome ny fanafody tokony hohaninao sy ny fetran'ilay izy fa aza mihinan-kinana fanafody fahatany paracetamol marary an-doha paracetamol marary kibo marary valahana marary an'izao dia hitanao tsara fa lasa mihinan-kinam-poana ianao dia lasa olana izay dia ina ary zany tokony atao kegel exercice manodina taolambody tsy reraka ako manoro fa mikarakara ny vatanao 15 minitra isa-maraina mihazakazaka ianao 15 minitra 30 minitra zany laninao ao anatin'ilay manodina taolambody sy ilay mihazakazaka dia efa ampy izay tompoko eto ilay misotro rano farafaratsiny ho an'ny lehilahy 2 litatra sasany ho an'ny vehivavy 2 litatra miankina amin'ny toetrandro moa zany io rehefa ririnina isika dia somary elaela kely izay tsika vao tsy dia hoe misotro rano be loatra fa na izany na zany tsy maintsy misotro rano ilay rano tiako lazaina ilay rano fotsifotsy sotrotsika iny fa tsy hoe jus na limonade na pepsi na fanta reny tsy rano reny fa raha ohatra ianao ka misotro an'ireny tsy maintsy mila ihany koa tohanana ilay rano madio dia eto ihany koa moa zany rehefa hoe anao zavatra ianao dia lafy ratsin-javatra esory tany daholo dia anao zavatra tsara ianao dia zavatra tsara eritreretinao anatin'ny vatanao satria ianao raha mikizitina lava marary an-doha lava sy be adi-tsaina lava ianao dia tsy hilamina zany mihitsy ny hormone anao kanefa io ny miankina amin'ny hormone anao io ny fientananao sy ny mahasalama ny vatanao ao ve ny resantsika mahakasika ny prostate tsara ho fantatry ny lehilahy rehetrarehetra fa rehefa miakatra ny taonany ialany amin'ny 70 taona any dia matetika lasa ohatrany tonga ho azy tampoka izany ilay prostate
Isorohana zay zany de mila tsy maintsy hoe mikarakara vatana ela dia rehefa isorohana zay satria raha manana olana mahakasika ny prostate ny lehilahy de sarotsarotra kokoa ny hiteraka indray androany. Aiza moa misy anazy de ato ambanin'ny tatavy misy anazy de aiza ve elahy de misotro toaka foana elahy de mba leo ihany koa ange le prostate isan'andro de io indray amany indray toaka indray zany loloha bandy mba atofoka ihany ilay prostate ato ambanin'ny tatavy miloloha ilay aman'ny elahy isan'andro isan'andro. Hainao zany le toaka. Eto ihany koa hoe inona tokoa moa zany ny asan'ilay izy de toy ny dobo filomanosany ranomaina ilay tapotsina todikely hitan'ny elahy iny iny tapotsina todikely hitan'ny elahy iny moa zany rehefa mivoaka. Amin'ny ankapobeny ny ranomaina ilay kankana kely hitantsika iny moa zany le miona amin'ny atody iny tsy afaka mandehandeha eny zany iny raha tsy misy ilay liquide séminal avy any amin'ny prostate. De amin'ny ankapobeny rehefa raikitra ny lelinareo anankiroa de eo vao tena miasa tsara ilay liquide séminal ilay tsiranoka ilomanosan'ny ranomaina iny de iny no mitondra ny elahy milomano anatin'iny ilay ranomaina ny elahy de mandeha manenjika any amin'ny atody zay iray tonga aloha amin'ny zareo firy mitsamo ao. Raha toa zany ka hoe tsy de tsara loatra manana olana prostate elahy de tsy teraka manoro somary sarotsarotra amin'ny elahy ny hiteraka raha toa ka hoe mbola tsy mety raha toa ka mbola tsy niteraka elahy. Eo ihany koa hoe fikarakarana anazy inona no tokony hikarakarana elahy anazy raha ny tokony ho izy de madama ihany rano. Mila tsy maintsy avoaka ilay ranomaina zany akory tsy midika hoe raha toa elahy zany ka tsy milely mandritra ny herintaona de manana olana fa raha ny tokony ho izy avoaka ilay ranomaina elahy satria raha mitombo loatra ao izy de ny fahasalamantsika koa somary olana le izy. Na izany na izany tsy tratra niangatra aloha elahy ambon'izay koa elahy hoe eo ihany ilay vatantsika fa amin'ny maha olombelona antsika de le izy tsy maintsy avoaka. Noho izany zany eo madama foana paopiny. Tsara ho fantatritsika fa ny lehilahy izay mazoto milely matetika de raha toa ka manana olana prostate de miena kokoa ny olan'ny prostate mahazo anazy raha toa ka sendra hoe tratran'ny olan'ny prostate izy. Dikan'izay zany elahy raha toa ka hoe madama ihany no asiany elahy de dikan'izay somary tsy de tratran'ny olan'ny prostate loatra elahy raha toa ka hoe mety anana olana mahakasika ny prostate rehefa any aorianany. Tsara ho fantatritsika fa mbola somary sarotsarotra ihany koa raha toa ka hoe tratran'io indrindra rehefa le hoe sendra esorina izay le izy de atao akory fa zay moa zany zava-misy. Misy fotoana ihany koa somary manaranaka mety ohatra misy havana tany aloha tany mety tratra le izy de lasa nanaranaka taty tsy afaka omena tsiny moa zany izy satria efa zay koa le izy. Libido libido no resatsika de inona ny antsoina hoe libido? High libido zany hoe ambony fientananao, low libido zany hoe ambany ny fientananao. Misy an'izay daholo isika olombelona. De inona ity tsara ho fantatry ny lehilahy sy ny vehivavy rehetrarehetra mila mianatra ity isika, mila manao fanazarantena ianao, jereo ny vatanao. Narary lohako androany le tia mety misy tsy mazava angamba zany na ninona ary ka zahako narary andoha. So ohatra ianao niary tory, so ohatra ianao variana niady taman'olona de narary andoha, so ohatra ianao nona loatra de lasa narary andoha. Zany olana daholo izany raha toa ka hoe nanana izany olana izany ianao. Jereo ihany koa ny nononao. Ohatra nanina raha nonoko zany. Rehefa mahatsapa zany ianao hoe nisy narary ny vatanao rehetrarehetra de anisan'ny olana izany mahakasika ny libido. Mila zany ianao voalohany aloha tsy maintsy salama tomady tsara ianao fa raha misy tsy metimety ny vatanao de misy ny dokotera tsy maintsy mandeha manatona dokotera aingakaingana ianao mba hisorohana ny mety olana. Rehefa hisakafo ianao jereo tsara ny sakafo hohaninao, ohatra mihinam-bary ianao zao inona avy ny tao anatin'ity vary ity? Vary be menaka, vary be sira, vary ohatran'ny raha vary mitsotra moa zany tsy manino zany fa ilay vary tiako lazaina hoe indraindray ianao hoe mihinam-bary sendra laoka be menaka loatra de zany anisan'ny olana ihany koa zany tsy mety amin'ny vatantsika ireny menamenaka be dia be ireny zany. Vita izay ny fikarakaranao ny vatanao hoe salama foana ianao maraina atoandro hariva tsara izay. Eto ihany koa ianao de mila hoe manao fanazarantena mahakasika ny fientananao.
satria isika misy fotoana kamo rehefa kitiany vadinao de lasa tsy te hanokatra feny lehilahy ankoatra misy fotoana ela kamo de jereo mandehana ianao maka fotoana manokana hijerenao ny vatanao. Aiza mety mahafinaritra anao any anaty fiara ve danary zany makany ohatra hoe indraindray anatin'ny alipandizana ve ohatran'izao de tokony tsy voatery moa zany hoe hoany fa mety hoe ao an-trano ihany ianao mety mametraka mozika mety kosa hoe any anatin'ny gabine ve gabine tiako lazaina tsy ilay gabine mampitay be ohatra atsika le mangery le feno olotra be iny tsy mampate hipetraka fa ilay gabine le mba misy an'ilay bathtub hitanareo le any vazaha le misy an'le ohatra fandroana kely iny de ilay gabine mba somary avo lenta kokoa zany le tsaratsara sao de ihany mahafinaritra anao mandeha makany mijerevy ianao toerana sehatra mety hoe any anaty ala mety mahafinaritra anao azonao fahafinaretana mety ohatra hoe eny amoron-dranomasina mety ny ohatra hoe eny amoron'ny filomanosana jerevy zany aloha ny toerana mety azonao fahafinaretana tsy maintsy mijery an'izay ianao mba hahalalana hoe ohatry ny ahoana tokoa zany mety azonao fahafinaretana zany rehefa fantatrao amin'izay ary le toerana de miezaka ianao ity ny vatanao tsy masina ny tiako lazaina fa miezaka ianao zany ity rery ny vatanao mba hampiatra le izy ho tsaratsara kokoa rehefa mihaona amin'ny vatanao de mizaha ianao zany ka sy ho miadana moramora ny vatanao rehetrarehetra mety hoe ny sofina ve ny sofina aloha zany tonga de mahafinaritra be atsika azona aina tsara iny mampangoritsina tsara misy anefa ny sasany tsy ny sofina ny kitihana fa mety ohatra hoe eto amin'ny fiany eto ambony eto ny sasany mety indraindray hoe nono ny kitihana de iny azo fahafinaretana ny sasany mety hoe faladiany mety kitihana de iny tonga de mampangoritsina anazy enao ihany zany de efa mahalala hoe aiza ho aiza ny vatanao no mety azonao ilay fahafinaretana mba mampangoritsina anao satria zay ngela ataontsika hoe angoritsiritsiny dikan'izay de jerevy ianao toerana mahafinaritra sy azonao fahafinaretana de miezaka ianao mikitika miadana vatanao de alaina ohatra hoe mikitika an'olona tena mahafinaritra be anahako mihitsy le kitihana an'olona hoe tena mahatsiro be mihitsy le izy tena mahatangitra be le izy tena mahafinaritra anahako le izy dikan'izay zany de rehefa miaraka amin'ny olo tianao amin'izay ianao de resaho anazy atoroy anazy ataovy tsara kitika tsara eto amin'ny nonoko eto fa eto ilay tena azoko fahafinaretana de zay ilay libido tiako lazaina tsy maintsy manao fanazarantena ianao mba azonao mba halalanao ny vatanao de mba azonao ilay lanitra fahafito tsara ho fantatsika fa rehefa antitra isika de miena ny tanjakintsika de miena fientanana fa tsisy maharatsy an'izany hoe na ny efa miakatra raha ny taona ka eo foana ilay fientananao fa mba tsy tokony mba hoe ampihena n'ilay fientananao de miezaka ianao tsy maintsy mikarakara ny vatanao tsaratsara ho fantatsika ihany koa fa mahatanora sady eo ihany koa mba anananao hery sy tanjaka mba mitsikitsiky lava isan'andro ianao tsy motomototra sy monjomonjo sy milongolongo lava io de na ianao ara lasa antitra kely tsy hitanareo hoe tsika malagasy fa vao 7 taona tsika de manoatra ny ren'olona efa 20 taona reny ny vazaha nefa olona 7 taona zany mbola mirijarija mipingapinga eraky ny tanàna sy ny etseroa ohatray ka izay olantsika izay hoe itsika malagasy tsy mba mijery vatantsika zany mihitsy isika fa le hoe mitady vola foana eny mitady vola isika fa eo ihany koa mba jereo ny mombanao ny vatanao satria mila isika mikarakara ny vatantsika amin'ny alalan'ny sakafo amin'ny alalan'ny fahazarana avy feno resaka rehetrarehetra tsika teo de tsara fantatsika fa tsy misy mafy tsy laitra ny zoto raha alaina ohatra ianao ka hoe 7 taona manomboka mikarakara vatana de ho hitanao tsara fa ny vatanao efa drotroka ny toaka efa potiky ny sigara efa potiky ny famelomam-bady aman-janaka de aza mieritreritra ianao hoe vao manomboka mikarakara vatana ianao androany de rapitso ianao mahita vokatra tsy marin'izay satria vatanao efa potika nandritra ny 7 taona ataontsika hoe 20 taona ianao nomboka foka moly sy mifoka sigara sy misotro toaka de ny sakafo hoaninao no ataonao fahazaran-draha tsy nanara-dalàna de jereo tsara fa 20 taona hatramin'ny 7 taona 20 taona zany potika ny vatanao de efa reraka de ny dikan'izay raha ainga nandritra zany any amin'ny 5 taona aoriana fikarakarana vatana ianao zay ianao vao mahatsapa hoe nisy fivana fa azakivy tompoko zay le lalam-piainana ohatra antsika rehefa manatratra tanjona tsy misy tanjona tonga de tratra eo zany ohatra ny olona mianatra rehefa mianatra any an-dakilasy itsika ny mpianatra kilasy voalohany T1 tsy tonga nga izy de any amin'ny université fa mbola tsy maintsy mandalo atao amin'ny kilasy voaloha faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy mbola tsy maintsy manala CP BPC any amin'ny baka zay vao miditra any amin'ny
Université dia eo izy vao misafidy ny asa tokony ataony rehefa any amin'ny ambaratonga ambony dia ohatr'izay ihany koa isika mikarakara ny vatantsika tsy voatery hoe tonga dia hoe lasa tonga dia enjana be rehefa hoe androany mikarakara vatana hoe akarakarao aza reraka ianao mikarakara ny vatanao fa ho hitanao tsara fa na ianao ara lasa faly sy afa-po sy vonona ny karakara foana satria hitanao hoe ny tsara ilay vatanao. Tsy misy fotoana tompoko mikarakara vatana zay rangahy efa antitra tsy mety amin'ny vatanay zany e. Tsy misy fotoana izany fa kosa ny fikarakarana vatana dia afaka mikarakara foana ianao na dia miakatra ary ny taonanao. Mahakasika ny rejima sakafo averiko amin'ny commentaire eo ny lohatenin'ny Facebook ilay izy satria efa any aloha somary lavalava ilay izy dia afaka mijery ianareo mahakasika ny rejima sakafo mahakasika ny lehilahy moa zany eo ny tsy reraka ako manoro fa ny maitsomaitso rehetrarehetra afaka hohanina daholo zany akory tsy midika hoe bozaka fa ny legioma tiako lazaina zany raha tokony ho izy elahy isan'andro tsy maintsy mihinana desera sy ny salady tsy maintsy hohanina foana rehefa amin'ny andro atoandro rehefa mba tsisitsisy atao iny elahy dia mba karaoty hohanina kokombra hohanina legioma no tiako lazaina io dia rehefa amin'ny maraina ela sady manao kegel exercice manodina taolam-body mihazakazaka mandritra ny 15 minitra dia madama manamboatra an'ireo sakafo hoany elahy inona moa zany ilay sakafo maraina asa efa manamboatra ilay karazana smoothie inona moa zany ohatra hoe karaoty androany no hohan'ny elahy karaoty dia atao jus hitan'ny elahy tsara fa milamina elahy rapitso kokombra dia somary atao jus efa milamina elahy zay tsy tonga dia jus be iray taonina fa tapaky ny vera dia ampy zay satria tsika tsy dia tsara amintsika loatra ilay misakafo ngoza bebe dia be rehefa maraina ny vavonitsika koa mbola somary ilay vovofo maraina tsy mety amintsika izany ao ve zay somary lavalava ilay izy fa ialana tsiny aminareo efa nisy moa tany vidéo tany ilay izy misaratsaraka be dia na anareo mikaroka an'ilay izy raha tsy mahita fa ity zany natambatra anankiray ilay izy dia eo amin'ny commentaire ianareo mahita ny mahakasika ny rejima sakafo dia afaka manao an'izay ianareo fehiny farany dia rehefa vita ny lerinareo anankiroa dia afaka mihinana akondro raha ohatra ka hoe tsy manana robot ianareo dia mihinana akondro 2 andramose ray madama dia efa ampy izay iny mba mampiverina ny aina dia raha toa ka manana ilay mixeur ianareo dia andana atambatra ny akondro sy ny ronono na ny akondro sy ny yaourt dia hitanareo fa nareo range mihinana izy fa tonga dia ohatran'ny mahafinaritra ve izany ohatran'ilay ve hitanareo mahaiza mankafy fiainana tompoko mandalo isika anery dia mila miezaka ianao mankafy fiainana mba hanananao ilay hoe hafa ihany ilay mahafinaritra mankafy fiainana manenina ange rehefa antitra rehefa manjoky sy malemy ianao manenina hoe nanina ary zany tsy mba nanao ohatran'izao taloha ao ve mahazo tompoko